Shalom, 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 לכולם, shalom, shalom, רבי יהושע סי מבדנו, shalom, shalom, שלום רב. תונגסו, שבוע טוב, min wafa tsara ny shabat, mandeha tsara. An'ity herinandro ty zany anohy Bezat Hashem ny fianarana. Mahino tsara? Tsy solana ny micro. Mahino tsara Rabi Yehoshua? Mahino tsara? Tsy solana, mahino tsara. Bezat Hashem. Miarabantsika rehetrarehetra koa manaraka ao amin'ny Facebook sy YouTube. Araky ny nazavaina tamin'ny farany teo masy misy niovan'ny condition amin'ny fanaovana live ao amin'ny YouTube dia le page Facebook Ishay Moshe tsy ampy izy zany ny olona manaraka azy dia tsy afaka manao, tsy mahazo intsony zany alalana manao live ao Facebook. Dia izay mahatonga ny hoe amin'izao aloha zany atao amin'ny YouTube ilay izy fa rehefa ampy ny olona le isa tadiavina dia manao atao ihany ilay live Facebook. Shalom shalom. Dia faharoa manaraka izay koa mialatsiny somary tara kely vao nanomboka fa misy zavatra maromaro karakarana ihany fa isika manomboka amin'izay. Dia angambany alohan'ny anomboana an'ilay cours atao kely fotsiny angambany hoe fitinana kely inona ny hitatsika tamin'ny farany mikasika an'ilay tika zany ao anatin'ny lalànan'ny Ben Ishray. Lalànan'ny Ben Ishray taona voalohany Shana Rishona dia ao anatin'ny fampidirana ny parashat Be'alotecha. Ilay parashat vakitsika tamin'ny shabata teo. Dia ny lalàna hodinihana ary hoenarana anatin'izay parashat izay ilay lalàna mikasika ny Netilat Yadaim sy Birkat HaMazon. Dia ny fampidirana ny notin'ny Ben Ishray raha fitiniko dia niainga tamin'ilay pasuk na ilay verset ny Torah ilay hoe ary Moshe hozy izy dia mpanompoko izay azoko atokisana nametrahana toky. Dia narazava Ben Ishray mikasika an'izay hoe inona ny nahatonga ny Moshe nanana an'izany dingana zany hoe Hashem mihitsy milaza hoe izy no mpanompoko ary izy no atokisako. Ary matoa izy amin'izay dingana izay tsy mitovy amin'ny mpaminany rehetra tamin'ny andron'ny Moshe satria araky nazavantsika Miriam sy Aaron sy ireo zanak'Israela Zekenim ireo olon-kantitra sy ny zay zany ny olona nanana dingana faminaniana tamin'izany andro zany. Dia nefa ny izy moa Miriam sy Aaron zany no nanomboka ny parashat Be'alotecha dia hoe vatedaber Miriam ve Aaron be Moshe. Ary zao izy ny zavatra niteneniny Miriam sy Aaron mikasika ny Moshe momba ny Moshe. Inona izay zavatra izay? Lashon hara. Na miteny miresaka zavatra mikasika ny olona anankiray tsy eo anatrehanao. Miresaka ny fiainany sy ny sisa. Zavatra izay izy zay zany zavatra tsy manakana mihitsy. Raha ohatra zany olona anankiray fa manana dingana hoe mpaminany dia tandremana hoe satria za mpaminany misy maim-potondratena, misy fitandremana ara-batana sy ny zavatra rehetrarehetra dia manana an'izay dingana izay. Tandremo izy fa na any ambony any ianao fa manana an'izany dingana. Mety tsy ho takatra antsika koa ary ny dingana azon'ny Aaron sy Miriam satria zareo zany olona avo be nefa any amin'izany toerana zany izy mbola tratran'ny lashonara. Fa Moshe tsy any amin'izany, fatariny Hashem mihitsy miteny fataro izy anareo rehefa manamahazo faminaniana any amin'ny alalan'ny tsindrimandry matory ianareo dia izay ianareo vao maheno ny feoko hoy izy Hashem. Satria raha tsy izay ny ataonareo tsy zakanareo le feo ary mety tonga dia mitsahatra hoy zany miaina miala teo ianareo hoy izy. Tsy izay nefa hoy izy dingana misy an'ny Moshe. Inona ilay dingana misy an'ny Moshe? Nazavain'ny Ben Ishray teo hoe ny varavarana na echalot misy anankiroa izy ao anatin'ny vatana izay antsoina hoe fo sy atido na moar sy lev. Any izy zany no idirany fahazavana antsoina hoe shekhinan'ny Hashem fisian'ny Hashem eto amin'ity tontolo ity. Ka fataro izy fa rehefa ireo mitazona
ny hoe tazomina ny mamasina hazy, ny hasina azafady, ary tandremana koa mba ho adio, madio fo sy madio fisainana, moaha slève, de misokatra anao izy zany dingana antsoina hoe roa hakodesh. Zay izy zany fanazavany Beni Israel ary fantaro izy fa zay zavatra zay a, Moshe Rabbeinu mitondra ny adion'ny fony sy ny hasin'ny fony ary ny fahadiovan'ny sainany sy ny hasin'ny sainany amin'ny dingana faran'izay avo indrindra, mihoatra an'ireo mpaminany rehetrarehetra fantatsika. Zay nahatonga ny Moshe hozy izy a, izy hanavy olona, ilay olona antsoina hoe feno fanetreteny. Inona zany zay? Mifandray amin'ny antsoina indray midot. Raha ohatra zany dingan'ny olona anankiray no zay ny faniriany mba hoe hanaraka an'ireo olon-dehibe tany aloha ka Moshe no anisan'ny hoe olona tiany arahana, de fantaro hozy izy fa tsy maintsy mandalo amin'ny resaka hoe tikone amidot. Zay no mahatonga ny nosy afriky mitondra foana ny fampianarana mikasika ny lalàna voalohany indrindra, fa tsy maintsy miaraka amin'ny tikone amidot na fahitsiana, fanamboarana ny toetra ratsy. Satria ny tanjona de ianao no mifehy ny tenanao, mifehy ny toetranao, fa tsy ny toetranao no mitondra ny fiainanao. Zay le tanjona. Zay ny lalana hoentin'ny nosy afriky ary zay ny tanjona ny Torah mitondra antsika amin'ny antsoina hoe Torah Aleph ny tena marina satria Moshe Rabbeinu tamin'ny tablety, ireo vato famelan-kafatra anankiroa azon'i Moshe tamin'ny voalohany, iny no antsoina hoe Torah Aleph fa tsy vitany tikone amidot ny Bnei Israel. Tsy inona ny tikone amidot na le toetra ratsy tsy vita, mbola tsy vita nanamboatra azy. Tsy naharitra zareo satria Moshe nilaza hoe 700 andro sy 700 alina. Tonga ny 700 andro, ny faha 700 andro anontany fa aiza foana Moshe mbola tsy tonga, nefa mbola tsy tapitra akory ny fanisana de efa miteny reo tsy ho avy zany Moshe fa andao tsika hanao ny asantsika. Inona zay? Tsy fahaizana miandry, patience izy amin'ny teny frantsay, olona impatient, izy tiana alaina daholo ny zavatra rehetra eo ny eo, mametraka fanontaniana tonga de ameo valiny, fa tsy te hampiasa saina hoe ohatran'izao mila misy fotoana ny fianarana zavatra, mila ianarana zao zavatra zao de rehefa miakatra foana zay vao tonga am'zay ny valin'ny fanontaniana le napetraka tany aloha. Tsy midika hoe ho adino zany na hoe tsy hamaly an'le olona intsony, hoe tsy hadidy intsony ny fanontaniana, fa azo ny fanontaniana de jerena am'zay inona daholo ary ny zavatra tokony ho azoko, tokony ho fantatro ary miandry mihitsy za mety hoe 5 taona mamaly fanontaniana anankiray fotsiny. De am'zay fotoana zay hoe afaka miaiky zany ianao hoe le valiny azonao am'zay fotoana zay, vokatrin'le asa nataonao azo atokisana fa marina. Zany tsy midika hoe marina foana raha vao hoe zay natao fa azo atokisana hoe nandany fotoana anao hitrandrahana an'ilay fahamarinana. De rehefa tonga am'zay toerana zay ianao tena marina, tsisy hoe zay le izy fa mety misy zavatra hafa koa. Tsy hoe tonga de nahita an'le fahamarinana de iny le izy. Fa ny fahamarinana mihetsika fa tsy zavatra tsy mihetsika. De verina zany tsika eto amin'ny paragraphe farany am'zay de Bezat Hachem hanomboka ny alafa satria tsika mbola tsy nahavita ny paragraphe, eto zany tsika zao. Velakhen alohan'ny hanombohana ny limody koa dia le limody vetsivetsy zafady ho an'ny refoa shlema ny herinandro tahiry bat berlin mba hazo hery sy tanjaka Bezat Hachem vokatry ny fianarantsika ny Torah ary ampidina fahazavana de mitondra an'izay fahasoavana rehetra tadiavina Bezat Hachem. Ok. Misy anankiray koa angambany izy teo miaraka amin'ny azafady dia refoa shlema koa ho an'ny Isaia Alfon Ben Alpha Bezat Hachem. Ok. Anohy am'zay zany tsika zao. Ozy izy.
ולכן אין תיקוני שלם נעשה מצוות ותפילה בלתי הצטרפות לבד קדושת המחשבה שבמוח וכוונת שבלב. אוקיי, נגיד. Zay zany hoe zavatra voalohany fataro ozy izy. Raha azontsika ozy izy le dingana matomy Moshe, Moïse ilay napidina an'ilay Torate Alef na tratran'izany dingana zany, de raha te hanaraka an'izay lalana zay ozy izy ianao de tandremo tsara ozy izy ny fo sy ny saina na ny lève sy moire. Tazomo ozy izy ny hasin'izy ireo fitaovana anankiroa satria ao ny fototra azahoanao manakatra tsikelikely ny dingana nisy an'i Moshe. Satria ny tanjona napetraky Moshe de azahoan'ny zanak'Israela rehetrarehetra amin'ny dingana fandraisana sy fiainana ny antsoina hoe Torate Alef. Nefa Torate Alef tsy azo tsy ho azo mihitsy raha tsy mipetraka ny antsoina hoe hasina sy fahadiovana. Fahadiovana sy ny hasina dia miankina amin'ny toetra ratsy, toetra tsara azafady. Raha tsy eo ny toetra tsara, sarotra ny azahoana ny fahamasinana. Raha tsy eo ny toetra tsara, sarotra ny hitazomana ny hasina. Izay ozy izy. Tonga am'zay zany Ben Ishai milaza hoe fataro ozy izy fa tsisy raha ohatra anao ozy izy anao mitzva anankiray na anao tefila anankiray de fataro fa raha ohatra ka tsisy ny antsoina hoe marshava sy kavana, marshava ilay fomba fieritreretana avo amin'ilay mitzva ataonao na ilay tefila ataonao, kavana ilay ataontsika hoe fihetsepo fa le anatin'ny fonao no mitazona mitondra an'ilay izy, tena hoe mifantoka anatin'ny fo ny anaovanao anatanteranao an'ilay mitzva sy ilay tefila. Zay le dingana antsoina hoe kavana sy marshava. De fataro ozy izy fa raha anao zany manao mitzva anankiray fa tsisy kavana ary tsisy marshava de tsy ho tanteraka mihitsy ozy izy ny tikkun nataonao. Be dia be raha ohatra zany mijanona am'zay io phrase io fotsiny io zavatra voambaran'ny Ben Ishai azafady. Be dia be. Voalohany indrindra, inona ny antony anaovana mitzva? Ny antony anaovana mitzva satria misy tikkun atao, misy fanamboarana atao. Zay zany antony voalohany anaovana mitzva, tsy hoe hanompo an'i Hashem fotsiny de hoe hanaraka ny sitrapony. Zay dingana voalohany, tsy diso zay fa dingana voalohany. Rehefa hoe misy olona anankiray tena hoe liana amin'ny antsoina hoe judaïsme na Torah de ny zavatra voalohany ampianarina azy ary zay le izy hoe reto sitrapony Hashem le 310,000 didy napetraka Hashem ho an'ny olona izay antsoina hoe Israel. Raha vonona zany ianao manaraka an'izy de zay ny fanantanterahana ny sitrapony Hashem. Dingana faharoa satria mianatra foana rehefa mianatra manantona mandeha foana anatin'ilay fianarana Torah, misy dingana anankiray fa hoe inona ny anton'ilay mitzva? Eo Ben Ishai tonga de milaza antsika tikkun fanamboarana, tikkun inona io? Tikkun olam ny tena marina, fanamboarana an'izao tontolo zao. Maninona ny mila fanamboarana an'izao tontolo zao? Satria vokatry an'ilay ota ny Adama sy Chava. Vao nisy ny ota iny de hatramin'izao tsika mbola anatin'ny vanim-potoana fanamboarana an'izany ota zany. Ahoana fanamboarana azy? Misy fomba fanamboarana azy, misy fady tazomina mba tsy ho simba foana le zavatra tany aloha efa simba. Hitandrina. Zay zany antony faharoa zay fa miakatra dingana antsoina hoe kita bet, kita voalohany, kita zany dingana, kita alef dingana voalohany, sitrapony Hashem fanatanterahana ny mitzvot. Dingana faharoa kita bet, misy fanamboarana an'izao tontolo zao ny fanatanterahana ny mitzvot. Misy ny mitzvot positif, regny no fanamboarana. Rehefa hoe manao an'ilay izy anao de misy zavatra vita zay anao navita an'ilay ota nanamboatra an'ilay ota tany amin'ny ray aman-dreny tany aloha izy ny ray aman-dreny tany aloha Adama. Rehefa mitandrina ny fady koa anao de tsy anao zany no anisan'ny fanatsina zany hoe olona nanohy foana an'ilay ota tany aloha, zavatra efa simba tany aloha mbola tsombana ihany, tsy zay fa mifehy tena anao, fehezina ny tenao satria maninona izy fehezina satria
tsika rehetrarehetra ny taranaka-dama rehetrarehetra manana an'le ilany roa, ny anankiray te hanimba, ny anankiray te hanarina, te hanamboatra. De le anankiray hanimba iny mifehezina avy amin'ny alalan'iny mitsy vote négatif na ny tsy azo atao na ny fady. Zay ihany le resantsika tany aloha hoe ny kolontsaina anankiray vao misy fomba sy fady de misy fahendrena zany azon'ireo ray aman-dreny tany aloha sy ireo razamen'ireo firenena anankiray na vahoaka anankiray io na mikasika an'le ota tany aloha. Misy antony le zavatra fa tsy hoe ataotao fatany hoe manome lalàna ho an'ny olona fotsiny amin'izao. Misy antony le izy. Teza Tachène. Zay zany zavatra voalohany azontsika n'ity pasoky ity. Tikoniny, fanamboarana. Ary fantaro izy fa raha tsy madio zany ny fo sady tsy hasina no tsy madio ny ati-doha, ny fieritreretana sady tsy hasina de tsy ho chalem, tsy ho tanteraka, tsy ho feno ny fanamboarana an'le fanaovana an'le tikonina tena marina. Dikan'izay rehefa manao mitsivazana dingana faharoa, dingana voalohany zao no atao tenenina hoe minana zavatra kasera na ataontsika fotsiny hoe ohatra anankiray manaova ny tilapy alohan'ny rehefa mifoha anao maka kely na kaopy de mandraraka rano averimberina intelo, indray mandeha amin'ny tanana ankavanana, indray mandeha amin'ny tanana ankavia de averimberina ohatran'izao. Voalohany zay asiana atao hoe zavatra tanterahana. Dingana faharoa misy kavana miaraka amin'izany fa tsy hoe ataotao fatana, hoe tsy hoe atao fatana tsy izay, hoe atao fotsiny izy fa nefa ohatra hoe eritreretina sanatrin'izany satria zany le olona efa zatra manao an'le hoe nitilatadahiny de manasa tanana izy nefa ao anatin'ny eritreritra mety hoe mieritreritra zavatra tsisy fandraisana amin'ny zavatra ataony. Zay le hoe tsy ao zany le kavana, tsy ao le marsava nefa le asa atao. Zay zany mahatonga le hoe fantaro izy fa raha zay ny tranga tsy tanteraka, tsy chalem, tsy feno le tikonana nataonao amin'izay fotoana zay. Le fanamboarana an'le hoe fanalana ny ota ara-batana sy ara-panahy izay mifikitra ao ambany ho-tanana. Hitantsika le izy ary zay nefa nianaratsika tamin'ny fampianarana kely reny le ao amin'ny Facebook fa misy loto ao ambanin'ny ho-tanana rehefa matory. To matimety le izy. De iny mila sorony, tsy ho tazan'ny maso iny nefa taratry ny maso ara-panahy ho an'izay manana mahita an'le izy. De zay zany teneniny eto hoe raha tianao feno tsara tanteraka ara-batana sy ara-panahy le fanamboarana nataonao, aza manao mitsivà ohatran'izao fotsiny fa miaraka amin'ny kavanahy na hoento miaraka amin'ny fonao le izy ary miaraka amin'ny fieritreretana ao ara-tsaina. Misy dikan'izay zany mila fianarana. Ahoana fianarana an'izay? Zay le antsoina hoe sode satria ny mpisaty le hoe manatanteraka fotsiny ny lalàna sode drash remège sode efa miteny anao hoe misy antony mahatonga anao manao an'iny fa tsy hoe manaonao fatana. Ok. Zay zao phrase ray fotsiny zay hitantsika fa lalina be ny fampianarana bebe misy raha ohatra ka tena hoe mandinika atsika ty fampidirana ty introduction agdamaty mety mandritra ny 2 volana atsika mianatra foana. Manianatra foana hoe tsy ho vita ara zay zavatra zay fa tsika satria mety tonga de tonga ary amin'ny alaha satria zay no dingana voalohany manatanteraka. Aveo koa tsisy hoe tonga de hoe manao kavana ohatran'izay afaka atao le izy fa misy filaharana fanaovana azy. Ya an qui hen qui aime keneged chokhma ou bina. Fantaro izy fa ny marshava sy ny kavana fantatrika zany zao ny dingana dia mifandray amin'ny sefirota antsoina hoe chokhma sy bina. Apetraka kely fotsiny fantanina Abi Yehoshua iny antsoina hoe chokhma amin'ny teny gasy de iny ny dikany hoe bina amin'ny teny gasy. Chokhma fahendrena. Bina zany famendrehana. Bina, chokhma fahendrena de bina intelligence. Fahalalana. Fahaizana. Fahaizana ataontsika hoe fahaizana izy satria ny fahalalana dahaty. Fa araka ny hitantsika zany zao ny rehefa te hiakatra amin'ny resaka hoe kavana sy marshava zany amin'izay mba ho tanteraka ary ho feno ny
ny fanaovana ny mitzvot sy ny tefila tsy maintsy miakatra ny dingana antsoina hoe sod. Fa raha vao tsisy ny sod tsy ho azonao zany hoe bina sy chokhma. Zay zany mahatonga ny hoe averiko ihany izy mety efa fantatsika fa soratako eto ihany. Misy ny antsoina hoe sefirot. Reo concept tokony fantatra tsy anjery. Sefirot reny antsoina hoe kelim na fitaovana mitaty fandraisana. Misy anankifolo izy ireo ary misy anarany. Ny fifandraisana voalohany azafady dia antsoina hoe keter na satroboninahitra. Atao fotsiny izy io amin'ny teny hébreu chaf hoe keter. Satroboninahitra. Dia inona ny faharoa? Rabbi Yehoshua ny bina sy ny chokhma. Iza mandeha aloha? Ny chokhma fety ankavanana. Sotrakizaka. Chokhma ohatran'izao fahalalata anazy amin'ny teny hébreu chokhma. Ho an'izay efa mahafantatra an'ilay izy Baruch Hashem, ho an'izay mbola tsy mahafantatra na mbola tsy nianatra an'ilay izy mandraisa noty chokhma. Soratako eto koa ny fanonona anazy fa io ny antsoina hoe fahendrena. Tena hoe chokhma. Le het avy aty anatin'ny ato amin'ny tenda mihitsy. Dia rehefa avy eo le h entinay ato farany ambany antsoina hoe palais. Chokhma. Dia avy eo ma moa zany ohatran'ny ma ihany. Dia io ny antsoina hoe fahendrena. Dia avy eo bina. Inona indray ny dikan'ny bina teo? Fahaizana. Bina. Dia mampirisika ihany koa ny fianarana famakiana amin'ny teny hébreu sy ny fanoratana moa zany mazava hoazy miaraka amin'izay satria ilaina ilay izy. Keter, chokhma, bina. Dia rehefa avy eo inona ny manaraka Rabbi Yehoshua? Chesed. Chesed. Dia inona ny dikan'ny chesed? Bonté na fahasoavana. Tsy haiko hoe inona ny antsoina hoe bonté? Olona manao asa soa zany. Fahatsarana. Tosin'izay fahatsarana. Fa miaraka amin'izy zany chesed zany zavatra tanterahana fa mitondra tombotsoa ho an'ny olona anankiray. Manao chesed anao. Fanampiana amin'ny fahatsarana an'ilay olona sy fahasoavana an'ilay olona. Chesed zay. Dia rehefa avy eo inona anankiray? Gevura. Gevura. Gevura indray avy amin'ny hoe gibor na gever. Gever zany gibor zany mpiady. Gever indray kosa nefa olona miady zany, olona manana hery. Ataontsika hoe hery. Zavatra manana le dikany eto zany no hoe gevura mpiady zany hoe manana hery. Fa ny dikany ao koa hoe hery ao amin'ny dika hoe azafady manome fepetra ny zavatra. Satria rehefa mametraka fepetra anao tsy maintsy misy mila olona mahery. Mila hery anao rehefa hoe mametraka fepetra ohatra hoe fetena zany raha olona tsisy hery ara-tsaina dia tsy mahavita mifetena. Zay ilay hery tadiavina amin'ny hoe gevura. Mila gevura zany anao mahavita. Ahoana? Tafiditra amin'io ve ravy ny fitsarana karazana hoe fitsarana. Ny fitsarana tokony ao anatin'ny tiferety. Satria ny fitsarana sady misy chesed misy gvura. Ny gvura rehefa anao mandidy. Ilaina ilay izy. Ny tena marina zay
ilaina izy roa no tena marina fa anatin'ilay hoe fitsarana tsy maintsy misy ianao fandidiana. Rehefa mandidy ianao na manapaka zavatra, mila mahery. Fa tsy hoe ohatra hoe sanatria zany hoe anapaka zavatra anankiray dia ohatran'ny misalasala, tsy mety. Rehefa tapaka ny zavatra anankiray, inona atao? Izany antsoina hoe kivora. Ny chesed indray raha ohatra hoe na dia hitanao fa ohatra hoe misy olona anankiray tokony ho voasazy, fa ampiasainao ilay antsoina hoe chesed, dia mety hoe ampidininao le saziny, na mety hoe foanana mihitsy ary. Zay ny hoe chesed. Zay zany hoe olona be chesed mamindra fo moramora aminy. Ny olona anatin'ny kivora sarotra aminy mamindra fo satria rehefa hoe nanao ratsy ilay olona, tsy mijery anao hoe ohatriny ahoana hita tara fa tonga dia hoe zay ny lalàna, apetao ny lalàna, arao ny lalàna. Zay zany fitondrana na chesed na kivora. Maka fotoana zany satria reto fototra raha ohatra ka tena hoe vonona manaraka ny antsoina hoe halakha, al-episode na ny lalàna miaraka amin'ny tsambarateno, sy miaraka amin'ny kavana sy ny chokhma teny Ben Ishraï io, tsy maintsy mahafantatra an'ireto. Satria Ben Ishraï anatin'ny fanazavana rehetrarehetra tsy maintsy mampiasa an'ity chokhma bina zany zao no resantsika teo. Dia chesed kivora dia ina zany eto ampovoan'izay tiferet. Inona indray ny dikany tiferet? Tiferet zany splendeur amin'ny teny fahalalana sa nazavety raha afaka jereny Rabbi Yehoshua ao amin'ny traduction satria ilay amin'ny teny gasy. Fandresena. Angambany, zay no hitako ato. No, fandresena ny tsara. Diso zany traduction zany. Gazety. Famirapiratana indray no hitako raha zay le izy, zay le splendeur. Izay angambany. Famirapiratana. Tiferet. Mamirapiratra, splendeur. Ina dikany? Olona antsoina hoe mamirapiratra zany zany sady mahafantatra izy hoe oviana ny fotoana ampiasana ny antsoina hoe chesed, hoe mila mamela heloka na mamindra fo. Oviana no fampiasaina an'ilay dingana anankiray antsoina hoe zay ny lalàna dia apetraka ny lalàna. Zay zany mahatonga ny hoe ny Israel ao anatin'ity tiferet iny tokony mipetraka. Azavety soratra kely ity. Tiferet. Ny olona antsoina hoe Israel dia tsy maintsy tokony mipetraka amin'ny sefira antsoina hoe tiferet satria zay mahatonga ny fitenenana amin'ny teny hebreo hoe tiferet Israel. Ina dikan'izany? Ny Israel zany tokony tsy ho tazana mihitsy hoe anatin'ny kivora fotsiny. Hoe zay ny lalàna dia tsy maintsy arahana zay, tsy maintsy zay tonga dia vitany ianao. Ny Israel kosa nefa tsy hoe anatin'ny chesed fotsiny, hoe misy zavatra raha tsy tetina ataony, andraso fa voavelany heloka ao satria vitan'ny fitiavana ny rehetrarehetra dia voavelany heloka ao. Nanota raha anao tsy manino. Tsy mety koa zay. Ny Israel mahafantatra oviana no ampiasaina ny chesed, oviana no ampiasaina ny kivora, izy roa mitambatra. Fa tsy hoe anankiray mety, anankiray dia tsy mety zany. Ny Israel zany mampitambatra zavatra anankiroa, efa niresantsika ihany zay fa ny asan'ny Israel dia mampitambatra ary manome fandriampahalemana na shalom, fiadanana amin'ny zavatra anankiroa mifanohitra. Zany no antsoina hoe Israel. Verina foana za fa tsy satria zay ny zavatra nitranga amin'ity conflit antsointsika hoe israelo-palestinien ity. Raha mijery zany tsika ny fitondrany Israel amin'izao fotoana, tsy tiferet mihitsy l'Israël, l'État d'Israël amin'izao fotoana fa gevora. Na tonga ilay olona marina, tsy alaina mihitsy zay hoe aina niala tao tamin'ny 7 oktobra, nefa talohan'izany efa betsabe fa resantsika fotsiny 7 oktobra. Misy olona maty tao, marina zay. Fa raha tena hoe Israel zany ianao, voalohany indrindra no tsy maintsy
misy ny antsoina hoe kivora satria mila miaro anao, mila fiarovana. Tsy miteny zany anao hoe aza asiana armée zany ny Israely, tsy maintsy mila miaro anao kivora fa chesed rehefa avy eo le zavatra tohizina hatramin'izao ve kivora fotsiny zany no azafady hoe amin'izao fotoana zany tsy miraharaha zany ny IDF na ino moa dikany hoe IDF le armény Israely hoe misy ankizy any ao amin'io tanàna io, misy vehivavy any ao, misy vehivavy, misy fianakaviany ao, misy aina zay napetraka Hachem natsoina zareo palestinana na gazaitsy tsy rarahina intsony satria nanao ratsy namono tonga de vonoina daholo koa zany. Tsy rarahina na tsisy sakafo le olona le ankizy. Aiza zany chesed am'izay fotoana zay, manino anao tsy misy fanindram-po, tsisy alahelo ve anao, tsy fantatrao ve fa io reo olona reo koa anie voajanahary, Andriamanitra Hachem ao anatin'izy rehetrarehetra. Aiza zay pitié zay, aiza zay fanindram-po zay, tsisy. Dikan'izay tsy afaka antsoina Israel am'izay fihetsika zay le État antsoina hoe Israel am'izao fotoana satria misafidy toerana anankiray izy, zay ny antsoina hoe kivora. Ny kivora mitovy am'le fieritreretan'ny Hamas. Hamas manino satria zareo koa kivora. Dikan'izay zany tsisy mahasamihafa an'le firenena antsoina hoe Palestine na le atsontsika hoe le kivora le Hamas sy Israel satria saminy anatin'ny sefira antsoina hoe kivora zareo fa tsy tiferety. Nefa ma Israel ny Israel mitrandraka foana ny shalom. Zay ny tenentsika isaky ny mahavita tefila anankiray. Ose shalom bimromav ovrahama mianse shalom aniny zany koa amo Israel mo amen. Panao shalom zany tenena isaky ny mahavita amida. Fa tsika am'izao fotoana zany hoe miteny an'le izy fotsiny nefa vao mahita information kely amin'ny Facebook, zay pro-palestinien, zay pro-israélien. Aiza zany le toerana antsoina hoe Israel zay manotondra ny antsoina hoe shalom. Tsy ao. Tsy zay ny tiako resana teo fa noentina nakany foana. Fa zay ny tiako resana hoe tiferety zay le izy. Mamirapiratra, olona misy hazavana tahaka ny Moshe. Moshe sy Aharon. Ok. Rehefa avy eo, Netzach. Ino dikan'ny Netzach? Ino le hoe fandresena, zay le hoe Netzach. Zay vao afaka antsoina am'izay hoe fandresena. Fandresena. Hod, ino ndray dikan'ny hod? Voninahitra. Voninahitra. Rehefa misy an'ity de hesed, rehefa tsisy an'iny tsipika kely iny de hod. De iny am'izay yesod, fototra, fondement. Ary ny farany malchut na fanjakana. Tsy maintsy fantatra tsy anjery reo satria mitsivato rehetrarehetra fandray anatin'io, misy toerany mitsiva daholo. Na malchut. Malchut misy hash eto. Tsy malchut fa malchut. Malchut. Reo le sefira anankifolo. Isa, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Misy fantanina kely va? Ary le dahata ohatra mbola tsy. Ny dahata eto izy. Misaotra betsaka amin'ny fantanina. Nasy hoe ohatran'izao mantsy rehefa mianatra amin'ny sod zany, rehefa miresaka keter anao
dia tsy resahana ny dahaty satria ny dahaty mifandray amin'ny ketera. Raha ohatra ianao tsy miteny hoe tsy manomboka amin'ny ketera fa tonga dia hoe khokhma bina dia tonga dia tenenina amin'izay dahaty. Ataoko eto zany ilay izy fa ilay izy mifandray amin'ny ketera no tena marina. Mizrata Hashem. Dia ny dahaty ilay hoe fahalalana. Bina fahaizana. Sy maranitsaina zany, intelligence. Dahaty fahaizana. Dahaty. Dia raha zikarisika amin'izay zany misy resaka kely fotsiny za tsy te hiditra lalina amin'ilay izy. Izy teo. Misy karazany telo zany ohatra hoe ataontsika mitambatra izy telo. Dia khokhma bina dahaty ohatran'ny hoe groupe anankiray. Dia avy eo misy groupe anankiray hafa indray chesed gvura tiferet. Dia groupe anankiray hafa indray Netzach hod yesod. Dia misy antsika zany hoe malchut sy ketera ohatran'ny hoe mitokana. Tsy mitokana zareo satria malchut tena marina tsy maintsy miaraka amin'ny ketera. Ny satroboninahitra apetraka amin'ny mpanjaka ary mpanjaka amin'ny fanjakana malchut. Efa misy zany fanjakana, misy mpanjaka dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe satroboninahitra. Miaraka izy roa. Fa ireo miaraka dia ny teny tiako tenenina hoe ny lalan'ny Israel, ilay antsoina hoe Yashar El, mahintsy amin'ny Hashem. Tokony tia ny lalany antsoina hoe Israel. Rehefa tena tianao antsoina zany ny olona hoe Israel, reto lalana mahintsy. Satria rehefa ao amin'io lalana io anao dia sady mahafantatra amin'ny ankavanana sy ny mazaka, mahafantatra fa mazaka ny ankavanana sy ny ankavia ary ianao zany matanjaka kokoa ny izy roa ny tena marina. Dia rehefa anao matanjaka kokoa ny izy roa satria fantatrao amin'ny vina ny fampiasana ny netsara fandreseny sy ny sisa. Ny tenentsika teo équilibre, zay ilay équilibre. Tsy hoe gevora satria tezitra dia tezitra foana hatramin'ny farany, na chesed dia hoe asa soa dia tsy mijery mihitsy ianao hoe misy zay zany izy hoe mila mahafantatra hoe sady manana an'ilay aspect chesed, aspect ankavanana sy aspect ankavia, izy roa mila be shalom. Zay resaka tsy hoe ela be fa ny sokafana kely izay dia zakatra mety ampy angamban'izay tsy miverina amin'iny intsony satria zay mahatonga ny béni Israël izay milaza fa tarozy izy fa ny kavana sy ny marshava ki hem keneged dia mifanohitra na mifandray amin'ny khokhma sy bina. Fantatsika zany zao fa inona ny khokhma, fahendrena, bina, fahaizana. Tsy maintsy miverina foana ilay hoe fahendrena. Ny zavatra rehetrarehetra raha izay ny tenentsika teo hoe inona zany khokhma sy bina reo nefa tena marina antsoina hoe toetra reo zavatra reo. Reo sefirot anankifolo reo toetra midot. Ny midot ilaina zany rehefa te hitazona ny hasina sy hitazona ny fahadiovana, inona? Fahendrena sy fahaizana. Hitantsika? Fandray izy zany zao. Raha ohatra zany te hitazona ary hahazo an'izay fahadiovana anatin'ny fo zay ary ny famasinana, voalohany indrindra mila fahaizana. Inona ilay fahaizana? Ohatry ny ahoana ny fanaovana mikve ohatra, raha ohatra ka te hitazona ny fahadiovana. Misy fomba. Tsy afaka hoe mandeha mikve izy rehetrarehetra, misy lalàna. Mety ve hoe lasy vavy na afaka manao mikve? Tsy mety. Raha vehivavy, inona ny atao? Inona ny daholo ny zavatra tokony tsy mifandray amin'ny vatana, amin'ny hoditra satria rehefa miditra anatin'ilay rano tonga dia ny hoditra sy ny vatana no mifandray fa tsisy hoe akanjo sy ny sisa. Misy lalàna. Ny rano anatin'ny mikve anasana 40 CA, 70 CA. Maninona 70 zany koa mbola tsy miditra amin'izay fa lalàna rehetrarehetra reny fahaizana reny. Zay ilay hoe bina. Fa tsy vitan'izay hoe fahendrena hoe fatarina amin'izay hoe ohatra zao amin'ny resaka vehivavy, amin'ny resaka hoe tahara sy nida
mahafantatra ny tenany izy, bina hoe tonga zao ny fadim-bolako. De misy fomba tonga de fahendrena zay satria tonga ny fadim-bolana, za satria nianatra an'le Torah ary mahafantatra ny lalàna, tonga de za mihitsy no misaraka asoroko ny vady tsy vady, mifandrina, tsy miara-matory amin'ny vadiko intsony. Vita iny de tsy tena marina ny lalàna rehetrarehetra am'zay, ny sotro sy ny vilia sy ny akanjo sy ny rehetrarehetra zay amin'ny vehivavy izy rery ihany mahazo mikasika an'iny. Ny seza nipetrahany iny ihany ny seza mba tsy afakin'olona afaka mipetraka am'le zavatra zay. Fahendrena zany izy avy eo tsy hoe fanambaniana sanatria zany vehivavy hoe maloto zany de tsy azoko de hoe ambaniana, tsy fanambaniana fa le fahendrena, vokatry ny fahalalàna, le fahaizana. Zay le hoe chokhmah sy binah no mitondra ny kavanah, ary rehefa voatazona zay fantaro izy fa tonga am'zay ny fahadiovana, tahara. Zay mahatonga an'le hoe tahara tanishpara na fahadiovana ny fianakaviana. De tsy vitan'izay rehefa tonga ny fahadiovana, midina am'zay ny hasina. Ny hasina ao anatin'le tokantrano madio, satria voatazona tsara ny zavatra rehetrarehetra hoe misy loto sy misy maloto sy madio. Zay zany ny afatra eto averintsika zany fa rehefa mamaky zany tsika am'zao fantatsika zany antony. Chokhmah sy binah, fahendrena sy fahalalàna, fahaizana. L'école birour yihye aliede ezer chokhmah ou binah. Hitanao averin'ny Israely, fantaro izy fa raha te hanavaka anao amin'ny hoe inona ny maloto sy ny madio, raha tsy mipetraka ny fahendrena voalohany indrindra, zay hozy izy, avy amin'ny alalan'ny fahendrena fanampiany fahendrena chokhmah, sy tsy vitan'ny fahendrena fa binah koa, sy ny fahaizana. Zay ianao vao afaka manavaka hoe inona ny mety, inona ny tokony tazomiko ho anahy azahoana ny hasina, inona ny asorina eto amin'ny fiainako mba hadio foana ny fo sy misy hasina foana ny fo sy ny saina koa le izy roa zany, fo sy ny saina. Satria ny tanjona eto averina ihany anaovana an'le hanatanterahana an'le mitzvah fa beshlemut na ho tanteraka, ho feno, tikony anaovana an'le mitzvah beshalem. Ukemo shekatov bemachshava itbarech kulam. Araky ny voasoratra hozy izy hoe anatin'ny machshava hozy izy no fanavahana ny zavatra rehetra. Machshava mifandray amin'ny chokhmah na dikan'izay mifandray amin'ny atido. Inona le chokhmah? Fahendrena. Averiko ihany zany fa zay zany tsy mahagaga mihitsy zany raha ohatra ka hoe fampianarana nosy afriky tsy maintsy mandeha foana amin'ny antsoina hoe tikone amidot. Satria ny tanjona antsoina hoe tikone amidot, miakatra ny fahendrena. Rehefa miakatra ny fahendrena, tonga ho azy, tonga moramora fa tsy tonga ho azy, tonga moramora ao anatin'ny fiainan'ny tsirairay am'zay ny hasina. Zay zany ny Israela vao afaka antsoina hoe goy kadosh na vahoaka masina. Fa tsy hoe manaraka lalàna fotsiny, lalàna nefa ny fahendrena tsy eo. Satria raha vao tsy eo ny fahendrena, ny olona anankiray manaraka lalàna nefa tsy eo ny fahendrena, raha ohatra izy vao mora tezitra fantaro tonga de misy loto ao anatin'ny fo. Mandoto fanahy ny fahatezerana, mandoto fanahy ny fiheboheboana, mandoto fanahy ny lashonara. Ny resantsika mikasika Miriam, satria voaloto ny fanahinao de vokatrin'izay le fanahin'ny Miriam voaloto mipoitra eo amin'ny vatany, lasa tsy ara-panahy intsony izy fa lasa ara-batana mihitsy. Mandoto fanahy ny fitiavana, fahafinaretana, plaisir, na amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka firaisana io na sy ny sisa. Mandoto fanahy raha ohatra ka tsy hainao manamboatra azy, tsy hoe tsy mety fa misy lalàna. Zay mahatonga ny hoe anatin'ny Torah koa ny ihody na fifandraisan'ny mpivady misy fotoana, misy fomba fanaovana azy, zany alahady ohatra zany, misy antony, misakafoanana, fomba fisakafoanana, misy lalàna fa tsy hoe misakafo foana. Satria zay ihany le izy tanjona, rehefa zay zavatra rehetra zay mba tsy haloto ny fanahy. Rehefa tsy maloto ny fanahy, afaka midina ny shekhinah zay mitondra ny hasina, araka ny tenenitsika teo. Fa zay mifikitra ihany amin'ny fahendrena. De inona farany teo? Mandoto fanahy ny falahelona, ny alahelo. Ny alahelo mandoto fanahy. Dikan'izay mila mifalifaly foana. Na tonga tsy hoe mila mifalifaly hoe manery ny tenanao ho faly fa zay zavatra zay mbola misy lalàna, misy fomba hitantsika izy anatin'ny sary kedosha hoe ahoana zany hoe olona feno alahelo. Satria zavatra rehetrarehetra iainany tsy hitany intsony ny lanjan'ny zavatra ananany fa mitrandraka foana ny zavatra tsy ananany. Raha vao zavatra tsy anananao no trandranao de tsy faly zany ianao amin'ny zavatra anananao, tonga de midina ny
humeur hozy izy ny frantsay na ny ahoana zany antsoina hoe humeur midina ny ataontsika hoe moral, ataontsika hoe moral, midina moral an'le olona de manjary malahelo de fantaro izy fa vao malahelo anao a misy ohatrany hoe olona anankiray maka fotaka de apetraka amin'ny akanjonao fotsy tonga de tazana le izy ho an'izay olona manana maso ara-panahy mahita an'izy hoe misy loto satria vokatry ny alahelo tsy mety koa zany reny rehetrarehetra reny a tikone anecdote mifikitra na mifototra amin'ny chorma le sefira ianaratsika de hoy izy de la reine amrora beauté nous alle de tefila belo kavana kegon belo neshama kegof azafady kegof belo neshama zay hoy izy a no fampianaran'ireo olon-kendry ao anatin'ny izy ty aiza ty boky ty de fotsiny adiniko hoe zay hoy izy nitenenin'ny olon-kendry hoe raha ohatra hozy izy misy olona anankiray mivavaka nefa tsisy kavana de kavana fantatsika zany zao fa midingana anatin'ny fo hoe fo feno ataonao ve le izy amin'ny fo madio sa ataonao nefa satria misy antony anaovanao an'le tefila ohatra za tsy mety zay fa anao tefila anao a satria misy zavatra tadiavinao amin'ny HM tsy le tefila ho an'ny HM zany atao fa le antony anaovana tefila ho anao manokana fo zay anatin'ny fo zay raha ohatra anao izy zany manatanteraka tefila nefa tsisy kavana de tahaka ny vatana tsisy fanahy na tahaka ny kely tahaka ny vera tsisy rano tahaka ny labougie tsy rapiritina zay daholo zany kisarisara azo raisina dikan'izay tsy feno le izy na de anananao ary le kely na de vitanao ary anao an'le tefila fa tsy feno hatramin'ny farany ilay tefila satria tsisy le kavana ataonao fotsiny izy satria mamaky anao fa tsisy kavana miaraka aminy ino no antsoina hoe kavana dingana voalohany kavana mila mahafantatra an'ireto keter chorma binada ad chesed voaty fety tsara fod esod malchut satria rehefa aveo teza satria mbola tsy zao fa zay fotsiny atsika am'izao hoe zay no antsoina hoe kavana mampiasa an'ireto sefiroty reto manomboka zao zany rehefa manomboka zany a resantsika rehefa aveo hoe inona ny azo atao zany am'izao dingana misy dika zao de reine mitzva belo kavana kegof belo neshama tsy vitan'izay na mivavaka tsy misy kavana ao izy de tahaka ny vatana tsisy fanahy mitovy am'izay koa n'olona anankiray manatanteraka mitzva ray nefa tsisy kavana tahaka ny robot ny tena marina zay no tiany tenenina vatana tsisy fanahy robot zany a manatanteraka mavita zavatra mitovy amintsika ny robot am'izao fotoana afaka manapaka hazo afaka manao zavatra be de be afaka manao calcul mety hoe tsy ho takatra antsika intsony ary ny intelligence ny robot fa inona ny zavatra tsy ananany fanahy inona zany zay zavatra tsy ananan'le hoe robot zay kavana tsisy intention tsisy kavana tsisy fo miaraka amin'le zavatra ataony fa nampidirina le programme anazahoany manatanteraka ny programme ohatrany tenena fotsiny hoe zao natao mifo anao anaova medecin tadaim vita zay birkata shahar vita ny birkata shahar anaova tefila manaova talit vita zay ndana miasa miverina mincha ataovy ny mincha vita ny mincha mety hoe miasa kely koa ary vita zay alohan'ny matoa kely shema de zay de miverina averinao zay isan'andro tonga shabat karakaraony ny sakafo tsisy kavana mihitsy zany izy satria ny tena marina raha maka robot anankiray za programmeko izy mety izy miantsika hoe jiosy mahavita ny lalàna rehetrarehetra kokoa no tsika ary izy tsy ho reraka zay no mahasamihafa tsy hoe mahasamihafa zay zany hoe robot zany mety mahavita ny zavatra ataontsika rehetrarehetra fa le zavatra tsy ampy tsy ho ananan'ny robot mihitsy le neshama le fanahy
inona ny azahoana ny activena an'izay mba mampiavaka ny zavatra ataonao ny robot satria manana kavanà anao. Rehefa manao an'izay mila fo madio satria ny kavanà mifototra ny kavanà ao anatin'ny fo araka ny fampianaran'ny Denis Ray. Qui a l'idée shlimut ha marshava ve'akavana נתחיל ונפרידת הקליפה מן הקדושה שהוא הפרי. Fatalo izy izy fa rehefa ataonao am'izay izy zay zavatra zay zany tsy robot intsony ianao zany rehefa manatateraka ny mitzvah fa miaraka amin'ny kavanà sy marshava de rehefa nampianao izy rendinany roa reny zay ianao vao manana an'le hery mampisaraka an'le hoe inona ny loto ny klipa zany ohatran'ny hoe akorandrika fa le zavatra any ivelany zany le hoditra asorinao le hoditra azahoanao hinanana n'iny pery ozy izy ilay kedosha le hasina zay am'le kisaritsary resana hoe ilay voankazo iny zany tiniteneny ohatrany hoe olona hinana coco aleko ny ohatra ny hoe coco satria ny klipan'ny coco mafy be tsy ho vitan'ny olona anankiray hinana le hoditra le ino zany antsoina an'ireny hoditra na coco ve sa le mafy be le any ivelany tsy haiko na miresaka fa zay salamo raha ty aminay koa tsy de mba misy coco de ay na ataontsika hoe misy ananasy misy ananasy ve sa ina ny misy mananasy tsy tonga de hoanina am'izao fa mila asorina loza izy ny hoditra satria iny tsy azo hoanina iny antsoina hoe klipa asorina iny de ny ao anatiny le kedosha na le hasiny de ahoana ozy izy nanaovanao an'izay raha tsisy ny antsoina hoe kavanà sy marshava ny ohatra zany ny olona anankiray zany am'izay ohatra zay sy kisarisary zay tsy manao marshava sy kavanà de tahaka ny hoe vao maniry le zavatra raisiny eo de hoaniny miaraka amin'ny fakany sy ny raviny sy ny rehetrarehetra tsy manao tri izy tsy manao biroro zay antsoina hoe biroro trier na mampisaraka ny sarana ny inona ny azo hoanina inona tsy azo hoanina zay ny teneny teo de afridy zay koa alaina avy ao anatiny pirode klipa min kedosha shehu pery ile voankazo obaze ny shalem ha biror satria am'izay fotoana zay izy rehefa manao ny kavanà sy marshava zany izy de ny sarahany klipa sy ny kedosha na ny hoditra sy ny le voankazo tokony hoanina de zay izy vao navita ny antsoina hoe biror zay le hoe trier nampiavaka nanao fanavahana la alote be makom haraoilo de mitandrina ozy izy mitandrina am'izay fotoana zay zany satria nataonao le fanavahana de alainao zany le kedosha lay hasina ao anatin'le sakafo hoaninao na le toerana misy loto diovinao de ampiakarinao any amin'ny toerana avo io le tohitohan'le fanazavana nitsika tamin'ny kory tao aloha le mikasika ny hoe tsambaratelon'ny sakafo hoe ampiakarinao any amin'ny toerana makom izay tokony alean'io kedosha io satria misy zavatra masina avy any ambony tany latsaka tany amin'ny toerana misy loto de alohana ampiakatra azy any ambony tsy maintsy diovina aloha mametraka iny zany jereo le kory mikasika ny tsambaratelon'ny sakafo satria any no resaka an'ity Yarken amora botenuzal netilat yadaim tsahir kavana zay ozy izy na tonga ny olokendry ny laza fa hoe rehefa manao netilat yadaim zany olona anankiray tsahir mila kavana fa tsy manasa tanana fotsiny am'izao ya an ki khazal tikenu netilat yadaim le ikhal be ba'avur لأبذير هكليبا ها نأخذت بإتباعات يداv satria ozy izy ny olokendry tany aloha ny mpiknesety dola nametraka ny ty lalàna antsoina hoe ny fiatadaima ty ho an'ny taranaka Israela satria ny antony mba analana ny klipa izay mifikitra ao anatin'ny ratsan-tanany alohan'izy sakafo zay ozy izy ny antony voalohany zafady ny antony voalohany
mikasika ny Etilat-Daim mba tsy hampiditra sakafo misy loto satria tananao efa maloto. Dia ataovy ny Etilat-Daim. Dikan'izay alaka io alakan'ny nosy Afrika fa alakan'ny olona mpanaraka sôdy koa alohan'ny sakafo na tsisy mofo io na misy mofo tsy maintsy manao Etilat-Daim miaraka amin'ny bracha mba tsy hampiditra sanatrin'izany sakafo hitanao hoe ara-batana izy misy nefa ny loto ara-panahy ao amin'ny tanan'ilay olona. Tsy mety zay. Dia ataovy foana ny Etilat-Daim na tsisy mofo na misy mofo ao. وكده شيلو يتأحزو أكليبوت satria rehefa ataonao zay zavatra zay rehefa ataonao ny Etilat-Daim zany dia zay ilay kavana hanala ny tomà na ny loto izay mifikitra anatin'ny ratsan-tanana azahoana isakafoanana hoe hampiditra sakafo madio ary tsy ho hisy hery izy ny loto ny tomà ny klipa azafady hifikitra amin'ny ratsan-tananao. Zay zany kavana daholo zay. Alohan'ny manasa-tanana zany zao tsy manasa-tanana intsony fa dingana voalohany ny kavana anatin'ny fo apakatra ny tananao ho adio azahoanao zany ny sakafo miaraka amin'ny tanana madio. Zany tsy manakana raha ohatra hoe mampiasa fourchette sy sotro tsy manakana ny Etilat-Daim satria zavatra tazominao misy ny antsoina hoe transfert mifindra le zavatra le loto. Mifindra le loto ohatra hoe tazominao zany le sotro tsy miteny zany nga misakafo amin'ny tanana ny olona manao misakafo amin'ny tanana no manao an'izany za mampiasa fourchette sy sotro diso satria ny loto ara-panahy mifindra tahaka ny ohatrany hoe mitovy amin'ny ara-batana ny zavatra hita maso tena marina. Raha ohatra ka misy olona anankiray milalao fotaka lena ny tanana misy fotaka dia mikitika toerana hafa izy dia misy loto any raha ohatra ka maka sotro izy dia tazanao io mihitsy le dian'le tanana maloto. Mitovy amin'izay ny zavatra misy ara-panahy le loto ara-panahy mifindra le izy fa tsy hoe mampiasa sotro izy dia manjary io sotro io zany lasana loto iny ampidirina anatin'ny sakafo dia efa vita zay zany. Misy ny antsoina hoe loto dia zay le hoe tandremo izy ny fahadiovanao. Ny fahadiovana sy ny kedosha raha ohatra ka te hanaraka ny lalan'ny Moshe ianao. Dia mba amin'izay fotoana zany rehefa hisakafo hampiditra zavatra anatin'ny vatana tandremo tsara mba ho adio le izy satria rehefa madio le zavatra dia madio anatinao. Sao dia misy fanontaniana aloha zao. Bezrat Hashem mazava tompoko. Akhila وكده شيلو يتحزي أكليبا بأخيلا تو زي وزيز باتسي فيكتشر ناتن سكاف وانو زيزا لي كليبا وكيمو شكتاف ربينو هاريزال بشعار تعمي هاميتفوت باراشات عيكيف يعنشام زي كوزيزان فنزافاني أريا كادوش تتيكي فابني شايما فادا تتسارا ني كيتفي أرينا رسولة سيفا بنارن أريا كادوش زي وينديبي ماذا تشم مروح هشم أو ناتن بوك نسونا شعار تعامي ميتفوت نا لبارافارنا نتيرن ميتفوت تعام مستيرن لتعام مايوا للصود أو بعد كان ميتفوت فتي يعني تنوي إن زين الصود إن الكافانات وكن فتارنا في مناطق ترجع ميتفوت يبوكن أريا كدوش شعار تعامي ميتفوت وفاكين ماذا تشم ريلو تسبيك معسى شل نتيلات لفدا لتخوت إد حاخيتسونيوت إلا تأخير شيء يتعرف إما كذنا ومخشبة شيء إم كخاد كيوم كخاد شيء شاريان زي وزيز ما تونغنيوي رفانوزنا نتيلات دايم أزت منو نتيلات دايم فوتني tahaka ny robot manomboka zao izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny kavana sy marshava ary izy miinsiste tsy miaraka ny fofony fa miaraka amin'ny fitainana misy antony le antony fanaovana azy misy tokony ianaranao izy zay mahatonga ny hoe zanaka Israely anankiray tokony mianatra Torah foana satria ny tanjony ny fianarana Torah tsy hoe mianatra Torah mahavita nanao Bereshita hoe azo tokony Bereshita amin'le hoe dikany fa katrany amin'ny lalàna ianarana ny lalàna dia inona ny antony rehefa te hianatra hoe inona ny antony lalàna io zay anao voatery manokatra ny antsoina hoe sod tsy ambaratelo dia mianatra zay mahatonga ny zanaka Israely na ny Israely mipetraka foana izy mianatra Torah tokony tsisy fotoana zany ny tena marina hoe amin'ny dingana farany avo ny asan'ny zanaka Israely na olona manaraka Torah
tsy miasa izy zany ohatran'ny olona rehetrarehetra fa mianatra, mipetraka izy de mianatra Torah. Inona ny alahandroany, inona ny tokony ho tadiavina. Zay no napetraka Shem ho an'ny zanak'Israël fa tsy hoe miasa tany na miasa nivelany tena marina. Zany tsy midika hoe tsy mila miasa zany na hoe tsy hamelona fianakaviana. Fa ny priorité tsy maintsy Torah. Raha vao misy fotoana kely anankiray mianara boky na amin'ny dingana zay misy ny tsirairay, ohatra tsy mahay mamaky hébreu de zay no atao fandaniana fotoana. Ianaro le izy mba ho fantatrao satria rehefa vita zay hébreu zay, sokatra aminao am'zay ny boky rehetrarehetra. Azonao ianarana de rehefa misokatra ny boky mantsy hitanao fa mandany fotoana be, tsy hoe mandany fotoana fa feno zavatra be dia be ianarana. De ny équilibre zany zay hoe satria amin'ny tontolo iainantsika zao tsy mety zany hoe mianatra Torah zany de tsisy vola miditra zany de mandany tsy mamelona vady aman-janaka, tsy zay. Tsy mety am'zao fotoana zany mety hoe amin'ny voalohany aloha miasa anao de avy eo rehefa misy fotoana kely de mianatra Torah. Fa tsy zay no tokony atao hoe tanjona raha tena hoe hanaraka Torah. Fianarana Torah dingana faharoa manarakaraka an'izay, ahena ny fiasana mitovy amin'ny fotoana andaniana fianarana Torah. Dingana farany ava rehefa hoe ampy zany zay zavatra zay ary misy Hashem ihany manampy ny tena marina satria Hashem no mameno vola. Fa zany tsy midika hoe tsy manao inona fa mety hoe misy ahenanao indray zany asa ny fotoana fiasanao fa ny Torah indray no lasa be dia be. Zay fa manomboka zany le olona anankiray fa miakatra tsara foana midingana ara-panahy. De hita eo fa rehefa zay zany ny tonga de Hashem foana manampy, tsy afaka tsisy hoe misanatria zany hoe matora ny venany na mety hoe mandalo am'zay fa zany tsy midika hoe tsy marina zany zavatra nampianariny tenenin'ny Torah hoe hitanao zao zany mianatra Torah fotsiny, eto zao ny vola tsisy. Satria le izy fitsapana hoe ataonao ve le izy satria tianao Hashem sa ataonao le izy fa miandry valiny anao satria nahaino an'izay fampianarana zay hoe Hashem manampy anao. Zany no zany no fiasana antsoina hoe bitachon na ny fatokisana amin'ny Hashem. Tena mino ve anao ve olona mpino mametraka toky amin'ny Hashem hoe voasoratra ato hoe anao tena marina zanak'Israël tsy miasa tahaka ny taranaka Esavy satria ny Esavy na taranaka Esavy no miasa tany ozy izy. Ny taranaka Israël na Jacob izy ao anatin'ny tranolahy mianatra. Mipetraka izy Yeshiva, zay mahatonga ny Yeshiva, toerana fianarana Torah. Zay ny tanjony fa tsika am'zao tsy zay intsony. De angambany raha ohatra ka misy fotoana atao ve somary lavalava ihany. Mety sokafana kely angamba manomboka alakha voalohantsika zany. Fa lazavety misy zavatra tiako asiana mipodoty am'zay mety maingakaingana kokoa de mba hitatsika ve izy hatramin'ny farany. Misy fanontaniana ve hatramin'izao? Aza misalasala raha ohatra misy fanontaniana. Izy raha Hashem mbola tsisy fanontaniana. Misy? Baruch Hashem. Na ohatra angambany ataontsika sokafana amin'ny alakha voalohany, alana voalohany mikasika ny Netilat Adaim. Ok. بنتلات يداي متغير شيء يتخفين هنوتل لنتيل ها مخشرت لأخيلا ולכן אין נוטלין מקוף ולא מקטן פחות השש שאין זבד לא מחשבה וכוונה. Araky ny teneniny zany zay zany lalàna voalohany fa taro izy zany fa rehefa anao am'zay sika ny Netilat Adaim tsy mahay alohan'ny sakafo. Rehetrarehetra izy tsy miteny hoe alohan'ny hihinana mofo fotsiny, alohan'ny sakafo rehetra. Atao zay ozy izy tanteraha. Zay zany lalàna voalohany. Ary rehefa manao azy ozy izy de araky ny efa nazavaintsika tamin'ny vidéo iny manomboka eto. Amin'ity tolana hitasika eto ity. Eny ny lemany ka hatramin'ny farany ratsan-tanana. Raha vao misy toerana zany izy ianao azafady raha vao manao an'izay izy ianao de aza manao an'izay
tahaka ny robot, ataovy ny marche va sy ny kavana. Zay ny teneniny afatra voalohany zay. De la reine haine notre ligne mikof vélo mais katana. Tsy manasa tanana fotsiny zany alohan'ny sakafo zay na hoe ratsa tanana fotsiny sasanao na eto amin'ny zany felatanana felatanana fa miaraka eto de atao zay izy miaraka amin'ny kavana. Mekana par contre michèche chez haine marche va de kavana aza manasa tanana mihitsy sisy marche va sy kavana ozy izy. Zot va od achereta afalpi chez Natal Kedin et Kevan la netilat ha marcheret de afatra anankiray koa izy teneniny na misakafo kely ianao izy na misakafo lehibe na ny zavatra hoanao zany ohatra hoe misy ataontsika hoe mofo mantsy efa tonga de tsy maintsy manasa tanana ohatra hoe hihinana ataontsika hoe zavatra kely fotsiny de alohan'ny sakafo anao vao misy zavatra hoaninao izy na kely io na lehibe de ezao foana ny manadio tanana, mampiakatra ny tanana, ny etilaty adaim, ampiakarina ny tanana, ina dikany hoe mampiakatra ny etile, atsipany ambony satria atsipany ambony mba hazo an'le hasina any amin'ny toerana avo satria le zavatra sakafo vanim-potoana fisakafoanana anisan'ny vanim-potoana avo indrindra tahaka satria zay ny tenenin'ny Benisray fataro izy fa ny latabatra hihinananao tahaka ny misy behar, tsy Benisray ny tena zay fa anatin'ny Gemara mihitsy Kachamina ny tena zay misy behara io de misy behara zany ino moa amin'ny teny gasy toerana fanolorana tsorona fisoronana misy behara io ary voalohany indrindra ny biby apetraka misy behara biby madio vonoina araky ny alakha lalàna dikan'izay mila kachère ny sakafo rehetrarehetra eo ambony latabatra raha tsy kachère io de tahaka ny manipy zay ozy izy ny fampianaran'ny olon-kena azafady tahaka ny manolotra sakafo maloto ho ana chaîne tsy manome haja tsy mameno voninahitra zany fa ohatrany hoe misy zavatra maloto de ame ana chaîne dikan'izay mila kachère ny zavatra eo hoanina na any ivelany ara tandremana tsy hoe any ivelany satria hoe ndraindray mety hoe mety mbola vao manomboka mantsy misy olona mbola manomboka de tsy mampetena am'zay hoe tsy mahazo misakafo any ivelany satria misy lalàna daholo le izy zay ozy izy na misakafo kely anao na sotro kafe ay ametraka fanteny zao za raha hisotro zavatra ve mila manao ety latadahiny araky ny fahazahoana amin'izy ato mila manao satria na sakafo kely ary ozy izy eo ambony sakafo kely ny teny fa tsy ny teny hoe zavatra sotroina sa ny sotro ve anisan'ny sakafo tokony anao ihany nefa ka tokony anao ny ety latadahiny raha ny hevitro manokana tokony manao ny ety latadahiny za so jerisy kely fotsiny tokony miezaka manao zay ny teneniny na misotro aza misy fantanina kely raha azafady honoa raha ohatra moa zany hoe maloto le maloto ambelany zany hoe ohatra hoe misy menaka mainty ohatra hoe menaka grèce na ohatrany le mainty be reny na feno vovoka be le tanana de aiza ny atao voalohany kilaty adaim aveo diovina madio le tanana sa diovina madio aloha le tanana zay vao manao an'le kilaty adaim ay ny kilaty adaim natao amin'ny farany satria iny mampiakatra ny hasina izy raha tazay am'zay asorina aloha le zavatra
maka savony mihitsy tsisy olana mihitsy zany, asao ny savony vita igny sasanao na de madio ara ny tànana zay madio tsara le izy de zay anao vao manao nitilata dahimy. Présentation. De tohizana kely am'zay ireto fotsiny rehaven في شيخت إم كل زي تأخير هو لشموخ تحرات يداف بمخشبته بكابنته زود بعود أخخت عب البي شي نتال كدين بخين نتلات ها مكشيرت raha ohatra izy ka vita nanasa tanana nanao nitilata dahimy de eo anelanelan'le nanaovanao nitilata dahimy sy le sakafonao mila mandeha tongotra tsy hoe mandeha tongotra hoe tsy hoe lavitra le izy fa ohatra hoe raha nataontsika amin'ny sabata ohatra hoe misy nitilata dahimy nivelany de revenao hipetraka hanao an'le amoatsi de ny kavananao izy am'zay fotoana zay ataova anaty eritreritra hoe tazomiko foana le hasina satria azonao zany le hasina tamin'ny nitilata dahimy ka hatramin'ny anao mamafa tanana de hoe ao zany zao le hasin'le tanana sy ny jion'le tanana ara-batana sy ara-panahy tazomiko le izy mandraba navitako an'le hoe hamoatsi le khem min haaretz zay zany anisan'ny teneny voalohany eto tazomo izy hoe im kol zay tsahir o lishmor tazomo taharaty kadav ny hadio ny tananao de marshavato ao anatin'ny marshava ao anatin'ny saina de kavanato sy ny kavana kavanato chez im يسيخ دعته مش ميخات يداف زمان مربع عفالبيش إنه يدعى شيء نقفو زفاد يداف بمكوموت بمتومعة متنفيم إم كل زي تأخير لحزير فينتيل زي وزيز ليزنا إذا كفلون فمانو نتيلات دايما زان izana tsy anadio tsy manadino mihitsy hoe ny tanana zany hoe hitazona an'izay tahara na ny fahadiovan'ny tanana ara-batana de ohatrany sy ara-panahy de satria hoy izy raha ohatra ka misy olona anankiray tsy manana an'izay ezaka zay anatin'ny saina de indraindray izy mety hoe satria miresaka mandritra ny sakafo zay a satria zay koa teneniny mandritra ny sakafo zany ezao foana hoe azasorina anatin'ny sainao le hoe tazomina foana tanana madio fa indraindray zany hoe miresaka de ohatra hoe misy olona miara-miaina amin'ny biby ohatra miara-miaina amin'ny alika na biby tarina fara vao mikitika an'ireny tonga de misy loto de miditra ny alika de zay hoy izy mahatonga ny hoe raha vao misy zany raha ohatra zany tsy tadidinao zay na tsy ao anatin'ny sainao mandritra ny sakafo de mety adinonao hoe nisy zavatra na loto voakasika de manjary miverina indray le loto eo amin'ny tananao de nefa anao aveo misakafo ihany de na de nanao nitilata dahimy zany le olona tamin'ny voalohany fa naloto tampoka le izy eo anelanelan'ny sakafo de maloto koa indray zany raha ohatra ka tsy manao nitilata dahimy zany teneny hoe miverena hozy izy ianao raha ohatra ka tsy niala tamin'ny sainao le hoe mitazona ny hasina ny zavady midio ny tanana mamerena nitilata dahimy hozy izy raha vao adininao zay zany de dingana ny olon-kendry le atsotsika hoe khakhamim miaina am'zany hoe tsy voatazona anatin'ny saina izy fa adininy fa hoe niresaka izy misy olona nampiresaka azy de tsy adininy zay hoe anaty eritreritra fotsiny zay tonga de manasa tanana izy na de tsy mikasika zavatra naloto ary za zany efa dingan'olona efa zatra anatin'ny antsoina hoe fiainana mikobalim fa ny dingana fotsiny atsotsika hoe dingana voalohany vao hiditra am'zay tazomina foana zany izy efa misakafo tandremana tsara zany aiza nametrahana ny tanana ohatra zao sakafo tsika misakafo le olona anankiray de miresaka izy après de indraindray izy indray manodidy ny lohany de ataony ohatran'izay fa tarina fa zay de fa mila manao nitilata dahimy hoan'ny mikobal satria nisy toma na tsy sanatrin'izany hoe misy zavatra raisina anatin'ny orina na misy toerana zany mitondra ny toma de vao vita vao manao an'izay ka tsy karitra le izy teny hoe mitohy any sakafo de misy le loto ara-batana voalohany indrindra satria misy indraindray misy loto any fa ara-panahy miaraka am'izay
satria ny loto itiantsika tazamaso tsy maintsy miaraka amin'ny loto misy loto ara-panahy de tsanganana ozy izy de andana manao initiated-in de fanontaniako manao bénédiction izy tsy manao bénédiction am'zay fotoana zay hoe initiated-in raha ohatra ka mamerina tsy haiko na namany raha tasany tokony manao bénédiction toda ba zay nosa afriky sy nekubalim hoe isaky ny manao netilated-in tonga de manao ny braha satria Rabbi Nehony Abenakanena mampianatra an'izay anatin'ny boky antsoina hoe Sefer Aplia, Sefer Akane azafady hoe ny faktivena an'le hasina sy ny fahadiovana ozy izy marina fa miaraka amin'le rano sy ny kavana fa raha tsy teneninao le bénédiction tsy activer le hasina satria ny teny no mamarana an'le zavatra mamarana fa no mitondra an'le makify le teny teneninao al netilated-in de misy anto matoa eto izy napetraka rehefa manao netilated-in satria le feo tasemy al netilated-in de iny feo iny no mitondra le hasina sy le dio madio am'zay zany tananao de tandremana am'zay dion'ny le fahadiovan'ny tana iny am'zay amanaraka fa miaraka amin'ny bénédiction foana raha vao manao netilated-in na mivoaka amin'ny trano fivoahana na anao isakafo sy ny sisa afa-tsy rehefa tonga amin'ny antsoina hoe pesaka zao misy netilated-in tsy miaraka amin'ny bénédiction eny tsy miteny ny bénédiction satria zay fa alahala izy misy karazana rano anaky fito raha ohatra ka misy sakafo mila hoe atsoboka anatin'le rano zay vao hohanina de reny rano karazana anaky fito reny rehefa mila manao netilated-in malohana anao an'izay zavatra zay fa tsisy bénédiction lalàna zay raha matadidy anatin'ny alaha pesaka niretsaka an'izay tsika ngambany ajanona koeto aloha fa toizy atsika am'zay izy satria mety so de mba vesatra indray ny cours fa teotsika mijanona alaha voalohany mbola toizana zany hoe inona daholo ny fampianaranao fa zay zany aloha ny am'ty misy fanontaniana ve aloha hatramin'izao ono raha azafady misy fanontaniana kely mazava rehefa ohatra zao hoe alohan'ny hiditra sabata de mandro ohatra mandro zany ale alohan'ny hiditra sabata le anaovana kidosy iny de ohatra magdidy le lo satria mbola misy rano mbola tsy maina ohatra de azo atao de mamerina indray mandeha ohatra hoe efa eo ambony latabatra fisakafoanana zany de azo atao am'izay fotoana zay ve tsy maintsy mbola mamerina indray mandeha manao netilated-in sa ohatran'izao izy raha ohatra ka magdidy de raha ohatra ka misy akanjo ohatran'izao de inona anaovana azy aza kitihana ny vantana ny hoditra ohatra zao magdidy zao ny fataon'olona zao anaty kipa ny lehilahy de iny kipa iny no raisina de atao ohatran'izao tsy maninona iny fa raha ny tananao mivantana no mikitika de eo mila netilated-in raha ohatra zany hoe misy akanjo de raisina le akanjo de atao ohatran'izao miaraka amin'ny kavana tazomina ihany hasina na mahay fanteny ve zay Benyarya fa todaraba Baruch Adonai Benam Amen Amen todaraba Rabbi Yoshua sy ny vadinao todaraba de amin'ny manaraka indray mbola tsisy cours tamin'ny sary akidosana atao fa toizina izy Bezat Hashem amin'ity herinandro ity aza moa zany fa ho an'izay afaka manaraka foana satria le fitaovana anankiray zaraina ampiakarana foana azafady ny fahendrena satria araka ny hitantsika teo fahendrena ny fototra ny zavatra rehetrarehetra chokhma no farany avo indrindra amin'ny sefirot anaky folo de ny sefirot anaky folo nefa ny ketera tsy midina ty tontolo ty ketera any amin'ny toerana avo be any fa ny sefira voalohany azon'olombelona azotsika amin'ity tontolo ty ny chokhma na fahendrena de rehefa azonao ny chokhma mandeha am'izay ny bina fesed kivora sy ny sisa ka hatramin'ny malikoty moramora kokoa rehefa active am'izay reny sefira anaky folo anaky sivy reny miaraka amin'ny ketera
azafady efa activeny sefira anankifito, anankisivy de tonga miketera mipetraka amin'ny satroboninahitra amin'ny olona. Inona dikan'izay? Mamiratra am'zay izy, lasa tia ferety. Rehefa tia ferety le olona, miaraka amin'ny fahendrena zay, tonga ny antsoina hoe roi hakodesh sy ny nevoa na faminaniana. Tahaka ny Moshe fa zay ny tanjon'ny nosara Afriky hatrizay. Ny hoe ampiakarina zany ny hasin'ny be sy ny maro, fa tsy hoe midina ny niveaun'ny zanak'Israela de andao ary fa atao Torah tsotra, pshat. Contraire an'izay mihitsy ny nosara Afriky, tsy hoe ampiana zany le mouvement am'zao fotoana e, hoe mba tsy ho latsaka foana zany ny dingana ara-panahy, fa ampiakarina, sintomina am'zay. Rehefa mampiakatra mantsy tsy maintsy ampiakarina ambony koa ny standard, ny niveau, ny dingana. De zay le mahatonga an'le hoe voalohany indrindra miadiva amin'ny fahatezerana, miadiva amin'ny fiheboheboana satria zany zavatra zany mety hoe fiainana iray iadivana fotsiny amin'ny toetra ratsy iray. Fa Baruch Hashem antsika manana fitaovana napetrak'ireo Chachamim araky ny tenenitsika teo hoe Sha'arei Kedusha anisany fampianarana lehibe amin'ny fehezantena amin'ny resaka hoe toetra ratsy. Bezat Hashem de ho ataontsika zany zay amin'ny Yom Shlishi Bezat Hashem Diendera na Yom Hamishi Revi'i Bezat Hashem. Fa alefako eo ihany ny lien de misaotra betsaka antsika rehetra. Shavua Tov de amin'ny manaraka indray. Shalom shalom. Shalom.